Ny antony nahatongavanay eto androany dia hoe nametraka requête d'annulation de la décision ny ACC mi-invalider ny folo mianaday. Ny candidat reo matoa ny latsaka mananjo sady manana mpifidy fifidianana andraisan'ny rehetra inclusive, démocratique, transparente ary ekeny rehetra. Nefa efa magnilikiliky sahady ny androm-panjakana ray zay ACC ty zany de manilikiliky ny olona mananjo sy ny manana mpifidy be de be. Misy ny candidat lazaina fa hoe favori nefa hitatsika iara-malala fa ireo candidat reo voaroiroy agnatin'ny zavatra maloto nefa ny accepter ny ACC ny dieny-zao zany defa misy fanilikiliana ka tsy hitondra soa ho an'i Madagasikara zany. Zeny ny ahatongavanay io ka anefany iadidinay amin'ny hoe annulation tsotra zao ny tadiavinay fa raha tsy zay dia ho hitatsika eo